Tety androm-pampianarana 3 sy 4 arivo 4 sy 4 arivo tsy nakana hevitra ireo sekoly tsy miankina. Lalàna amin'ny feno izy ho pirenena malagasy hitandrona ny maha-malagasy no namolavolana azy. Sendikany KNAPS atsaharo ny fanaovana tantely afa-drakotra ny tahiry-pirenena. Takariva ny alarobia fady amin'ny volana Jolay taona 13 sy 4 arivo aterina indray ny araba topoko lahy sy topoko vavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao hasaina mpanajana ianao anaraka izany sy hatramin'ny farany. Misy olany ny kolikoly amin'ny fitsinjarana sy ny fanapariahana ireo fanampiana ho an'ny olona ianjadiny ny tsy fanjari-tsakafo any amin'ny faritra atsimo iny ny voarakitry ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International teo anelanelany volana septambra taona 20 sy 4 arivo hatramin'ny martsa 13 sy 4 arivo mitaky ny andraisana fepetra entitra ny fiarahamonim-pirenena amingorana ity fanitry be ny firenena ity sy ity radoza ho an'ny ponina ny zava-misy raha ekena ny kolikoly izay manapotika ny fiainan'ny ponina any an-toerana Andomiaratiana sy Andry Rakoto Malala. Manodidina ny iray faingo 5 tapitrisa ny olona mila tohana ara-tsakafo maika any amin'ny faritra atsimo raha ny tombana nataon'ny firenena mikambana tamin'ny taona 2022 arivo. Ny 17 isanjaton'ireo dia zaza latsaky ny 5 taona izay monina amin'ny distrika n'Ambovombe. Ny ahitany ny tsy fandriam-pahalemana no tena olana ho an'ny ponina ka tsy mbola nahitana vahaolana hatramin'izao. Lasa mihinana tsy fihinana izy ireo. Vokatra ny haignandro tsy latsaka le ranon'olona. Vokatra ny tsy fandriam-pahalemana malaso ny tonga tsy fotoana. Mandragnata alaigna le miteraka amizay zany regny tompoko. Lasa amizay tsy fanjarian-tsakafo. Hanigny tsy tokony hanigny. Ny halifangitra zao. Mihinagna raketa avao tsy miza. Mihinagna zay raha rehetra tsy tokony hanigny le miteraka tsy fanjarian-tsakafo. Miteraka otrik'arety. Ny olona efa reraky ny anoanana. Vesara ny fantrana lalina kanefa mbola hiara ny fanambakana sy kolikoly ihany koa ireo fanampiana kely tokony hositrahiny. Misy ireo olona tena sahirana tsy misitraka fanampiana. Misy indray ireo fanampiana tonga mihitsy no misy mandrimbona. Tsy tamana ny olona manoloanjany any ka lasa mitsoponenana izay manome vahana ny tsy fandriam-pahalemana. Ny olo zany dia efa lasa miala aby amin'izao fotoana izao. Izay tsy manao dahalo lasa mandeha mitady izay toerana misy mba misy lemaka azo amboleagna. Ny tsy mandeha na tsy haiko na tsy manafore na manao akory dia izy miditsy ho dahalo dia fa agnomby fa lany ny omby miditsy amin'ny osy, miditsy amin'ny ondry. Izao indray izy miditsy amin'ny sakafo. Nao zao vola tosika azo zao ane mbola alainy koa amin'le olo mandray azy. Vao miala boaka amin'ny fandraisana azy amin'ny fidery dia harivan'igny dia fa misy koa alainy agnaty tragno. Aboaho le vola niraisinao teo igny. Dahalo manko tsy tonga ho azy. Fa matoa tonga misy namany eto. Misy kolikoly ny fandrafetana ny lisitry ny olona marefo tokony hisitraka fanampiana. Misy mampiasa karapanondrom-pirenena osika mba hahazoan'izany amin'ny fomba tsara adalana. Misy ihany koa ny fanodikodinana na fakan'ireo entana mbola eny an-dalana. Tranga izay mampitondra faisana ireo olona tokony hisitraka fanampiana. Manoloanjany, nanao antsoaviny amin'ny ametrahana fepetra entitra amin'ny fifehezana ny fanampiana ireo kere ny teo anivon'ny Transparency International taorian'ny fanadihadiana ifotony nataon'izy ireo. Raha ny tokony ho izy dia tokony misy fanapa-kevitra raisiny manam-pahefana ny fanjakana etsetra mba ho hita mivaingana tsara hoe tena misy action ataony aoriana ny alerte momba ny resaka corruption momba resaka kolikoly tsy ny fanjakana ihany fa ao koa ireo mpiara-mimbonantoka izay mikirakira sy mizara an'ireny fanampiana ireny satria tompona andraikitra daholo isika. Zany hoe ny anjaranay zany ny investigation journalistique manao atsisika izay ary raha ny tokony ho izy
raha mihaino ny olona tokony haino dia tokony misy action raisiny mba hanadiovana n'izay fomba fizarana ny fanampiana izay. Nanomboka ny volana septambra 2024 hatramin'ny volana martsa 2024 no nanatanterahany Tambazotra Malina ao anatin'ny Transparency International ny fanatsika fonana ny vizotry ny fanampina ireo olona iarany kere any Atsimo. Manao antso fanairana ho an'ny fitondram-panjakana izy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny anokatra fanadihadiana lalina hifehezana izay fitsinjarana fanampina ary andrefepetra entitra sy ampiatra ny fanaraha-maso momba ireo fanampina ny Transparency. Ny olana tsy fanjari-tsakafo tsy misy fiovana, tsy misy vahaolana hatramin'izao. Ny kolikoly ihany koa manjaka izay amono aramotika ireo olona ireo. Fa tsy azo ekena ny fanaovana mizana tsindrinila amin'ny fampiaran-dalàna eto Madagasikara ho ny fanambarana miaraka ary nataon'ny zanaky ny faritra tohatsy afamanana ny asiny hoy izy ireo amanoloana izany dia mitaky tsy misy fepetra ary tsy misy atakandro ny amoahana ity tompon'andraikitra ity ny zanaky ny faritra ao Atsimo Atsinanana Ando Miaratiana sy Andry Rakoto Malalatra. Tompon-daka tamin'ny fisiana skandala betsaka indrindra ity fitondrana mijoro ity. Kolikoly, fanamparam-pahefana, manjaka anaty sampandraram-panjakana sy eto amin'ny firenena. Tsy tambo isaina ireo tompon'andraikitra ambony nanodikodina volam-bahoaka, voaroroy amin'ny fanondranana sy famotehana rem-pirenena kanefa miriaritsy andraisana fanapahan-kevitra mifanaraka tamin'ny elokavitany. Na voaka, fantapoko, fantapirenena, ny volamena, 7 kilao, nefa dia tsy voakitikitika hatramin'izao ireo zay heverina fa tidohany kotroka izany halatra bevava izany. Aiza ny afaran'ilay volamena 10 kilao maromaro tratra tany Komoro, nivadika vy ny volamena napirimina tao ministère des mines. Ino no mba sazina ampiarina tamin'ireo olona heveriny maro ho tena tompon'andraikitra na havanina an'izany. Inona no ny afaran'ilay palisandra tratra tany alaotra ary na voatontonona anaran'ny solombavam-bahoaka vavy iray fantatra ho tena akaiky ny fitondrana. Lavaka be nampimenomena rehetra ny vokatry ny fanodikodinam-bola nataon'ireo mpitantana ny Jirama. Toa nanaovana sinema ny fitsarana io raha io ka efa lasa any ivelany Madagasikara avokoa ireo voaroiroy vao mody avoaka ny IST. Mampiahiahy ny fanazavana nentiny mpitondra-teny zanaky ny faritra Atsimo Atsinanana ny mety isina fanavakavam-bolokoditra sy fanavakavana fiaviana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena. Ireo olona hita manao tsy mety tazany potsiny fa ireo olo-marina atao izanam-penam-bava azy toy nahazo any Tsabo Joselina, tale General Mpisolo-toerana ao amin'ny CNAPS. Faharovana ny mpiray foko ve no tsy nanasazina mihitsy ireo olona ambony voaroy tamin'ny raha fanodikodinana sy famohana tsokitsoko ireo arem-pirenena voatsy ahitsy ambony. Resaka foko, sa resaka fiaviana, sa resaka volokoditra ve no antony izao tsindro azo lena menjady amin'Andriamatoa Joselina Tsaboto izao. Raha sanatriaka izany no izy dia tera-doza eto amin'ny firenena. Satria dia petraka izany fa misy ny malagasy ambony mentanja ho tsy maty manota ary misy ny malagasy sokajiana ho ambany ka azo anaovana sy amoronana izay tiana ampiarina aminy. Tsy mipetraka amin'ny toerana tokony isy azy ny fitsarana fa lasa fotoana. Nazo baiko ataoko angamba magistrat de siège za tokony azo bekoigny loatra ny parquet moa azo bekoigny. Fa dia zany zavatra misy zao ampiasaigny zany le justice anaovagny règlement de compte anaovagny vengeance. Sy mety ho any firenena sika zany, sy mety zany. Sy androso sika raha mbola mandeha zavatra ohatran'izany fa tokony mba velao izy hoe manana indépendance dia igny zany mba aloha dia zavatra tokony hoe le meloko ihany natao fa sy amoroporogna an'io dossier sy karazany io. Tsy vahaolana ny fanaovana mizana tsindrinila amin'ny fampiaran-dalàna. Ahina hiteraka lolony ary tsy ametraka fitoniana eto amin'ny firenena zany ka mila fieveranaingana. Tsy maintsy fonja ve no lesona na fananarana eto Madagasikara. Oka re mba isoakony zao antsony Ray aman-dreny Sud-Est zao ny président ama Ray aman-dreny gasy rehetra azy andray fanapahan-kevitra entitra amoaka azy araky ny fangatahany Ray aman-dreny. Fa ho an'izay tsy manam-peo ka mitaraina ao anaty ary te amoaka ny feony mitondra azy ny Sud-Est zay natao sorona androany ampy io sorona io azampiana itsony aoka iverina ny fahamarinana aoka iverina ny fahatahorana ny rariny sy ny hitsy.
eo anatrehan'izany rehetra izany miantso ny tompona andraikitra mivantana sy maefa voakasika amin'ny tiraray ity ny zanaky ny faritra tsy moatsinanana amoaka tsy misy fepetra tsy misy atakandro ny tale jeneraly mpisolotoerana eo anivony knaps miantso any koa ny fitsarana ijoro sy petraka amin'ny maizy azy tsy ho voabaiko ny izana izy miantso ny firaisan-kinam-pirenena ampanjaka ny marina sy ny rariny any koa izy ireo fa mbola tsy niravina ny olona ny orinasa knaps hatramin'ny androany izy mbola mitony fitokonana nataon'ireo mpiasa nanatitra taratasy mirakitra ny fitariny asa sosialy androany izy aty tsy 67 hektara nisy olotena ny mpiasa ny knaps Jessica Miray tahiriny aina mbola varavarana mikatona toy izao ny eto amin'ny bureau knaps eto Ampefiloha mbola eto ihany koa ny sora-baventy maneho ny fitakian'ny mpiasa dia ny fampitsarana ny fanaovana tantely afa-drakotra ny tahiry-pirenena no anatin'ny préavis moa dia mazava ho azy ny fitakina ny fahamarinana izay misy amin'izao fotoana izao hoe voatazona ny DG par intérim eo anivon'ny knaps manaraka izany ny rara 2022 dia ny manaraka izany ny famahana ny restriction izay mianjady amin'ny fanatanterahana ny asa ny farany manaraka izany izay mbola tsisy ny fijoroana hoe tsisy zany ny fijoroana fa araka ny vaovao eno etsero sy ny tatotra zay enonay sy azonay dia ao anatiny hoe mbola tsy tokony ho tazoma mahaponja ny lahelo fa nivezivezy tety hatramin'ny zoma saingy tsy misy mandray anatitra certificat de vie efa nanomboka tamin'ny latsinainy zao ny teto dia hatramin'izao mbola tsy mivoy knaps dia ahoana nefa ny fahasairana nateraka le izy ny fahasairana aloha zao tena mibetsaka na ny fiaina tokantrano sakafo tsisy dia tia mba handraindraina isaky ny 3 volana nefa dia izao fahoriany lehibe antitra efa tamin'ny firanao zao ny teto androany efa tamin'ny teo tamin'ny folo teo angamba zao ny teto hatramin'izao dia ny mampalahelo anay zany dia hoe volanay zoky olona tamin'ny asa saranay no atononay eto zay zany tadiavinay eto nefa ny atao arirarira ohatran'izao sy makatsy makaroa zany zay dia tsy fantatra intsony zany zay iainanay ny tena ao anatin'ny sainay zany dia zao hoe amonona an'ilay zoky olona vely satria ilay zoky olona efa miaka taona daholo dia ampitsaliana ilay zoky olona sitranay ho faty daholo dia tsy azo ninninina zay zany mampalahelo anay zany za aloha tena tsoroko mihitsy fa tena malahelo satria zay tsy afaka hiasa tsony hoe andeha hitady vola hoe andeha hoatsy andeha ho aroa tena saizana mihitsy mivezivezy aty satria fa nanomboka tamin'ny zoma latsinainy dia androany dia nefa tsy voaray foana ilay izy nefa zany zay tokony handray pension amin'ity volany ity dia tsy hitako izay azo atao na mifahasairana nandehanao fa ty na mivaky tsy salama frais vezivezena ny tena lany andro fahasairanana le izy anie tsy hoe volam-panjakana na volandry zareo fa vola herim-po dia maninona no atao ohatran'izao tsy mbola voafaritra tretony fitokoana amin'ny mpiasan'ny knaps nilaza kosa ny mpiasa fa miankina amin'ny famahana ny olana na tsy no ahafahan'izy ireo miverina mamonjy ny asa fa mbola mabe resaka kosa hatramin'izao ny mikasika ny fizakan'ny filoham-pirenena ny zoam-pirenena frantsay samy manana ny andikan'ny lalàna ny mpahay lalàna rehetra sy ny fanjakana na izany azy fandikan-dalàna no nataon'ny Andry Rajoelina nangataka ny sitrapo ny zoam-pirenena frantsay toy izao indrindra ny fanionkevitra entina mpahay lalàna no sady mpampianatra mpikaroka amakasika izay ny diditsy volana laharana fa enimpolo tsipika aotra 420 nivoaka ny 20 jolay 790 no mamaritra ny lalàna amin'ny feny zoam-pirenena malagasy voafaritra mazava anatin'ny andininy 270 fa izay malagasy rehetra mangataka zoam-pirenena vahiny an-tsitrapo dia veriny zoam-pirenena mamalagasy azy izay nataon'ny filoham-pirenena malagasy ny taona 424 nangataka ny zoam-pirenena frantsay an-tsitrapo na par naturalisation tsy mazava nefa ny mikasika ny andinin-dalàna tsy mbola nisy ihany koa ny fampiarana hatramin'izay tsy fantatra ihany koa hoe ahoana ny araky ny lalàna dia agnatoko angamba fa efa samy namaky ny lalàna zao mikasika ny code de nationalité ary mivoakasika manokana dia ny andininy 2 ny 2 sy ny 5 dia ny tsara mariana faharoa dia rehefa vakiny andininy 2 io dia dika mazava fa very ny zoam-pirenena
malagasy. Rehefa vakina indray koa ny andininy fa 5/7 dia very ihany koa fa saingy manao fangatahana ary mahazo fahazahoan-dalana autorisation, zay no ampiasain'ny texte avy any amin'ny gouvernement ary décret no constaté an'io. Ny ao raha iverenana ny 2/7 de tsisy fanazavana akoatran'izay, tsy ohatran'ny fa 5/7 fa de milaza madidio fa very io dia very io zany, nefa mipetraka amin'ny fanontaniana ihany koa de zao: tsy voalohany nandre olona malagasy, teratany malagasy nangataka zoom-pirenena vahiny toy ny zoom-pirenena frantsay. Anisan'izany ny filoham-pirenena Amperinasa. De mipetraka ary ny fanontaniana hoe miatra ve io lalàna io ary mahafantatra tsara ve ny filoham-pirenena fa raha ohatra ka miditra amin'io 5/7 io izy de overy izo ary anahirana ny vahoaka malagasy. Samy manana ny andikany ity didy tsy volana ity ny mpahalalana malagasy sy ny fanjakany. Na izany azy, hitandronany maha-malagasy no namolavolana ity didy tsy volana ity. Fanatiana na tsy tiana, ny esprit général n'io texte io de ny mampisaripady mamasina ny tanindrazantsika, tsy fotsika rina ny olom-pirenena eto amintsika fa mila fanatanterahana fepetra isan-karazany. De fandikako azy zany de hoy aho hoe teo filoham-pirenena nefa ihany koa te hanana tombontsoa any amin'ny frantsay, zay fotsiny, tsy hitako mihoatra an'izay. De lany de izy hoe tamin'ny fotoan'androny efa naminavina fa mety ho fatabahoaka ny zava-misy. Za mino fa efa voavinavina ihany zany zavatra zany fa anjarantsika malagasy no makandraikitra na tsy nakandraikitra. Tsara ihany koa ny mampahafantatra fa voafaritra ny lalam-pandrenana malagasy ao anatin'ny 5/7 fa izay rehetra kandida ho filoham-pirenena malagasy dia tsy maintsy mizaka ny zoom-pirenena malagasy. Ny lalam-pandrenana no ambony indrindra mita amin'ny lalàna rehetra misy eo amina firenena iray. Toy ny ahoana izany no nahafahan'ny filoham-pirenena amin'izao ny latsaka ho fotoana filoham-pirenena ny taona 2024. Nanao ny asany tsara ve izany ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana tamin'izany mikasika ny fanamarinana ity zoom-pirenena ity? Niompana-betsaka tamin'izay fizakan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny zoom-pirenena frantsay izay ihany koa ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Mazava ny any ajo andrian'ny anarivelo izay tao anatin'ny fitondrana fa nisy tsy fanisian'ny filoha sy ny androm-panjakana ka nampikirosofahana ny firenena no antony any alany tsy ho minisitra intsony. Anabaribary nisy olo-mambahoaka tima ihany koa fa tsy mitombona ireo karazana fanazavana miaro ny filoha makasika izay fizakan'ny zoom-pirenena frantsay izay ravirazahomaina simbola avatsara. Hatramin'ireo gazety vahiny no nilaza fa nangataka ny zoom-pirenena frantsay ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary nanao fifanarana manokana ho takalony. Izany ireo olona akaiky azy disoina nefa izany saingy mifanipaka ihany ny ambaran'ireo olona. Frantsay ny filoha malagasy ka mila tonga saina amin'izay ny vahoaka satria voafitaka. Ilay ministry ny serasera zao ny teny raha niezaka niaro n'ilay filoham-pirenena izy. Tia génération dadabeany de efa vazaha. Zay ka manisy ianao am'le génération ny fitenin'ny Andriamatoa Filoha makasika ny zoom-pirenena iny any. Ny raha mikorina de raha malagasy tia tanindrazana ato anatika ato. Zao le izy tena marina zay. Ny ray aman-dreninao araky ny teninao ndraiky fa mifanohatra amin'ny tenin'ilay Ramatoa Ministra. De misy an'le anakiraiky moa ny teny par diplomatie efa mampome ny tsy nanaovanareo an'izay mahagaga izao vomaika mifanipaka fa izao no tena aloha. Fanterahany fanonganana ireo mpikambana sasany ao anaty boroma aritry ny antenimera-pirenena. Ankoatr'izay dia miala tsikelikely amin'ny fitondrana namafy lehibe ny atoko MMM ahafahana mamafy fitaka ary tsapako sy ny zavatra hitako dia voafitaka tena tohina tanteraka izay hoe filoha Amperinasa no mangataka zoom-pirenena vahiny
izany mamitaka an'iza am'zany izany voafitaka ao anatin' zany potika tanteraka ange zany le androm-panjakana atao hoe filoam-pireneny ary zay ne ny fototry ty tsy fandrosony ty Madagasikara ty ny fahampiteny reo androm-panjakana rehetrarehetra ary zany tsy ekenay ary zany natonga anay misaraka amin'ny fitondrana am'izao fotoana zay fa maninona no poteha zany satria raha maheno an'izany resanao zany hoe andao tsika hiditra anao anovany lalàna iarovana an'iza zany io lalàna io iarovana tombotsoan'olona anankiray nge zany na anankiroa anisan'ny voaresaka tao anaty fandarana ihany koa ny olana ara-tsosialy sy ny ara-toekarena any raharaha QMM izay mbola mahabe resaka hatramin'izao vokatry ny fitsabany mpitondra fanjakana. Fa nikatona nanomboka androany avokoa ny birao fiasan'ny vadin-tany rehetra manirana ny Madagasikara antony dia noho ny fanagadrana natao any Maitarakanto Rakotonatoandro izay niasa atao Mahajanga noho ny fanatanterahina ny asany dia ny fampiarana didy fitakiana solon-tsakafo na ny pension alimentaire. Jessica Mires Itainena no mitondra amintsika izay vaovao izay. Asa maromaro ny voafatry ny asan'ny vaditany, monopole d'acte ny asan'ny vaditany, izany hoe tsy misy afa-tsy ny vaditany irehirehary no afaka manatanteraka azy. Fitsiriana, fidinana ifotiny, fa indrindra fanatanterahana didy avy amin'ny fitsarana ny asan'ny vaditany, toy ny fitakiana trosy, fanalana olona amin'ny trano ary fandrodanana trano ohatra. Mampiatra didy fitakiana vola tamina raim-pianakaviana iray tany Mahajanga ny vaditany no niara ny famonjana. Nanatanteraka didy pension alimentaire izy io. Fisaram-panambadiana moa zany dia manana ndraikitra ny ray amin'ireo mpivady andoha solon-tsakafo pension alimentaire écolage sy ny karazany nanatanteraka an'io izy dia avy eo lazainy zareo fa nisy zavatra tsy nety nataon'ilay vaditany dia ny alaka misy teo dia noenona teo mipaky izy pôle anticorruption dia ny placena sous mandat de dépôt. Dia avy eo zany ny vaditany nangataka nanao opposition nangataka liberté provisoire dia notsaraina omaly talata kanefa rejeté izy io ny tsy mety nataony izay voalaza zany dia hoe tsy naka ordonnance manao exécution dia nefa mazava tsara fa ny didy raikitra araka ny fanao ny vaditany hatramin'izay ny didy raikitra dia afaka piarina avy hatrany fa tsy mila ordonnance. Ny atao hoe ordonnance mantsy dia mesure provisoire dia misy an'ilay hoe efa autorité de la chose jugée zany ny grosse dia tsy azo iverenana intsony ka raha ohatra ka mbola misy ordonnance anankiray indray hoe mame lalana dia ohatrany tsy ara-dalàna zay zany fandraisan'ny vaditany azy amin'ilay zavatra ary manaraka izany misy sata mifehan'ny vaditany statut amin'ny article 30 amin'ny loi 2005/034 izay miteny fa mila avis avy any amin'ny chambre nationale des huissiers de justice aloha raha misy huissier torina dia mandefa taratasy any zany ny procureur général hoe misy an'izao zavatra zao ka mifanaraka afaka torina tokoa ve le huissier hoe tsy nanara-dalàna marina dia mamaly aloha reo dans un délai de 1 mois hoe tena asa fanaonay io na asa tsy fanaonay io fa nanao adalàna marina dia zay vao misy ny autorisation de poursuite dia zay vao mandeha ny zavatra rehetrarehetra dia izay ihany no anay no takinay hoe io no article mba any miaro anay dia tokony ho ajaina le izy. Manany amin'ny fahalalany asan'ny vaditany malagasy manoloana ity fanagadrana anseho tany Mahajanga ity. Samy hafa ihany koa mantsy ny fampiaran-dalàna misy ato amintsika. Ny ahinay mantsy dia misy zany indraindray tsy fifankazahoana eo amin'ilay fampiarana an'ilay lalàna. Misy rehefa mampiatra an'ilay lalàna dia hafa ny sasany no mampiarana ohatra zao eraky ny juridiction eran'ny Madagasikara lalàna hoe inona avy ny zavatra tokony satria mantsy io samy manana ny asany dia samy mahavoafehy ny asany fa indraindray misy tsy tovikevitra le fampiarana an'ilay lalàna ka matahotra izahay. Manodidina ny 20 izao ny vaditany manerana Madagasikara. Tsy mbola misy sekoly manokana manofana vaditany eto amintsika. Mahavita fianarana lalàna mandritra ny roa taona farafahakeliny ary manaraka fiofanana ny anivon'ny birao ny vaditany mandritra ny roa taona raha teo vaditany eto amintsika. Vaovao manodidina ny fifidianana kosa indray mpifidy vaovao arivo no voasoratra anaty lisam-pifidianana nandritra ilay 20 andro nantarany CNI ny fehim-potoana azahoana manoratra anarana anaty lisam-pifidianana ho an'ny fokontany Ankado Amaroa any ampiray ihany koa ny birao fandatsaham-bato ao amin'ity fokontany ity farana rapitso ny fehim-potoana
ahafahana manoratra sy manamarina ny anarana anaty lisitry mifidy henanivo ny fokontany. Onja lalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Prince. Olona folo hatramin'ny 5 isan'andro ny tonga manoratra sy manamarina ny anarany anaty lisy fifidianana eny amin'ny fokontany Akato, Maroro, Tsimbazaza iray andro mialoha ny faranan'izany tanteraka. Mahatratratra any amin'ny 20 isanjato ny tapa-avitrihan'ny olona ho an'ity fokontany ity. Ny ampy arivo ihany koa ireo olona vaovao voasoratra anarana. Raha 9 ny anarana tafiditra tao anaty lisitra farana vokansiony dia ny tombo 7 ny anarana voasoratra ho amin'ity fokontany ity amin'izao fotoan'izao. Ny ampy iray ihany koa ny birao fandatsaham-bato. Zay mihitsy moa zany lalàna misy teo amin'ny senia ny aorinan'ny 10 juin dia tsy soratana intsony fa ny taloha afaka mbola mandray zahay. Faharoa manaraka an'izay indray ny olona zay mifindra monina ka mitondra ny karatra ny maritaratasy fifindra-monina eto amin'ny fokontany izy dia mbola raisina ihany koa misoratra anarana eto amin'ny fokontany. Ny carnet laninay zay zao satria ny carnet anankiray zany misy 20 ao anatiny efa eo amin'ny presque zay zany efa nalany teo amin'ny 10 mahery teo angambany zay raha tsy diso hoe ny olona tsy eo sy manao mamita hiraka any ivelany angambany tsy voasoratra eto. Eo amin'ny anarana ny tena ahitana fahadisoana raha ny fanazavana izy izay fokontany hatrany. Tapitra raha-pitso 9 Jolay 20 andro fanampiny nataony Sonia anoratana sy anamarina ny olom-pirenena ny anarany any anaty lisy fifidianana. Vaovao ny fanabeazana kosa indray tsy nisy ny fakana ny hevitra ireo avy amin'ny tsy miankina tamin'ny famolavolana ny tetiandro ho an'ny taom-pianarana 13 4 raha ny fanazavana nentina an-taletsekoly tsy miankina iray sarotra nefa ny anatanteraina ny fandaharam-pampianarana ao anatin'ny 2 volana 5 izay nofaritan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena hoe hatrany ity taletsekoly tsy miankina ity tsy voafaritra ao anatin'ny tetiandrom-pampianarana navoaka ny ministera Omalainko nisy fialan-tsasatry ny Pasika sy nisy Pentecosta fanadidinana nataony Onja lalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Prince hatrany. Anomboka ny 4 septambra 2024 ary falana ny 20 Jona 2024 ny taom-pianarana 2024 raha ny tetiandro navoaka ministera ny fanabeazam-pirenena. Izara 2 volana na bimestra 5 ireo 10 volana ianarana. Tetiandro taloha ihany navadibadika ka ampiasaina amin'io taom-pianarana vaovao avy io raha ny fanazavana. Raha tsy ahivana dia efa nisy fotoana nanaovana ny fialan-tsasatra lehibe volana Jona saingy novana izany rehefa niova mpitondra teto amin'ny firenena. Taratry ny tsy fahamatorana ny fanovaovana toy izao ony avy amin'ny sekoly tsy miankina izay misy fiantraikany amin'ny fanatanterana ny fandaharam-pianarana sy ny lentany mpianatra. Manansarotra ihany koa ny fanatanterana sy ny fanenjehana ny fandaharam-pianarana raha io 2 volana io no ampiarana. Taloha izy natao trimestre, zao izy lasa bimestre, niverina ny calendrier taloha miditra septembre mirava juin, taloha izy miditra octobre mirava juillet oa dia eo mihitsy zany no mila jerena zany mahakasika zay calendrier scolaire zay hoe matoa nisy ny fanovana teo aloha misy antony zany tao dia zao indray izy nefa naverina indray toy ny taloha indray. Eo zany mila jerevana tsara hoe ahoana ny tokony andrafetana izany calendrier scolaire zay mba tsy sin'izay hoe zay tonga eo dia manova amin'ile resaka bimestre zany betraka zany ny sekoly no tsy maharaka le bimestre fa mijanona an'le trimestre ihany ary ny fizarana bulletin moa matetika ny akamarony dia par trimestre foana. Matsiaro voailika sy nodingan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny avy amin'ny sekoly tsy miankina tamin'ny fandrafetana ity tetiandrom-pampianarana ity. Na programany fampianarana izay solotena ny privé fa ny zavatra misy aloha dia tsy misy ny fampatroana fa tonga dia ny teknisian'ny ministera no manantanteraka ireny. Raha ny vafaritra ao anatin'ity tetiandro ity hatrany dia isy ny fiatoana kely manomboka ny 20 oktobra ka hatramin'ny 5 novambra 2024. Ny 13 desambra 2024 ka hatramin'ny 7 janoary 2024 ny fialan-tsasatry ny Noely. Tsy misy kosa ny fialan-tsasatry ny Pasika sy ny Pentecosta raha ity tetiandro ity hatrany. Eo amin'izay lafim-baovao ny fampianarana izay hatrany izay nitaranja fototra isaky ny lalam-piofanana no nanadinana ireo mpianatra nanao ny fanadinam-panjakana brevet d'études professionnelles na ny BEP ho an'ny androany izay atolakandro anilamina ny fizotry ny fanadinana amin'ny ankapobeny ho an'ny tetsy amin'ny ivitoeram-panadinana LTC Ampifolo. Fanampanazavana.
Mpiadina 5 no voasoratra hiatrika ny fanadinam-panjakana brevet d'études professionnelles na ny BEP eny amin'ny lycée technique commercial Ampeflo. Mpiadina 70 tamin'ireo anefa tsy tonga niatrika izany fanadinana izany tato anatin'ny 3 andro izay. Mpiadina 20 mahery no manao ny lalam-piofanana G1 na ny fiofanana manokana momba ny secrétariat. Raiky amby 750 manao G2 na ny gestion ary 450 ny G3 na ny fiofanana momba ny varotra. Ny lama fizotry ny fanadinana amin'ny akampeny ho anty fiobe-panadinana ity. Mbola hiatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat teknika ireo mpiadina vao avy nanao BEP afaka 2 herinandro. Diplôma manana ny lanjany eo amin'ny sehatry ny fampianarana teknika amin'ny BEP ary azon'ireo tanora hiatrehana asa avy hatrany. Tsy diplôme akademika izy io fa mitovy équivalence amin'ny baccalauréat izy io zany. Raha jerena ny ministèren'ny FOP na ny fonction publique hozy isika dia anisan'ny classena zany izy io amin'ny atao hoe catégorie 3. Izy ireo zany amin'ny taona ity sady manao baccalauréat no manao BEP. Raha sanatsy izy zao tsy afaka amin'ny BEP amin'izao dia mandeha afaka manao baccalauréat foana izy. Fa raha sanatsika izy tsy afaka baccalauréat ka ny arinany izy zany hanao baccalauréat nefa ny hanao ataontsika candidat libre amin'ny baccalauréat dia tsy afaka manao an'izay izy fa tsy maintsy manana BEP zany vao afaka manao baccalauréat raha ohatra candidat libre. Misy ny fepetra manokana andraisiny avy eo anivon'ny fitoeram-panadinana isorohana ny amin'ny mety ho fakana tahaka na ny fanaovan'ny mpiadina fraude. Misy ihany koa ny sazomena izay tratra manao izany. Ny mpiadina rehetrarehetra zany dia tsy maintsy mamono telefônina dia manisika ny telefônina any anaty kitapony. Dia ny kitapo atao aloha zany na mametsaka an'izany eo amin'ny membre de jury. Dia tsika koa zany efa mifonina efa tenenina amin'ny ankizy ty fanadinana ity fanadinana ara-panjakana ka raha sanatsianareo tsatsan'ny fraude dia misy zany sazy miatsa aminareo. Le sazy zany arakaraka mety 2 taona mety 3 taona na mety ny ananao rehetrarehetra mihitsy zany maty daholo ny raha ty amin'ny teknika zany dia raha misy diplôme teknika zany professionnel dia mety asokona aminao daholo zany zany zao anisany mety ho sazy. Taranja iraisana nanadinina ny mpianatra ny frantsay, malagasy, anglisy ary ny mathématique générale. Ny taranja fototra isaky ny lalam-piofanana no natao androany atoandro. Ny taranja organisation administrative nanadinana G1, ny comptabilité kosa ny G2 ary ny technique commerciale no G3. Fa tsy hembotra amin'ny fanapahan-keviny ny fiangonana katolika manoloana ny fanakatonana ny EPP Etsilany Vato efa nanomboka namoaka ny entany tsikelikely ny sekoly ary hatramin'ny omaly manoloana izany izy mbola miandrandra vahaolana kosa nefa ireo haray aman-drenin'ny mpianatra manoloana ity sy hatranga ity hatrany Sando Miaratina sy Andry Rakoto Malala. Nanomboka ny taona 7 commune Antananarivo renivohitra no voalaza famandona io fany aminy. Efa 7 taona nefa no tsy voaloha intsony hofantrano kanefa raha tamin'ny fanakatonana raha nivaly ny didim-pitsarana. Tsy emotra amin'ny fanapahan-kevitra efa noraisiny ekara Masimbavy Geneviève no io antony io. Miteraka fikorotana-tsaina ho an'ny iray aman-dreny mampiana-janaka ao anefa ny zava-misy. Tsy maintsy mitady toerana hianarana tsy lavitry ny toeram-ponenana ho an'ny zanan'izy ireo. Zao heritaona ny zanako nianatra tao. Mbola vao maternelle kely dia taitra be aho hoe mbola amin'io sekoly io dia tsy tanay izay atao fa hoe mikatina dia mikatina fotsiny fa tsy nisy fa nisy fitenenana hoe amin'ny heritaona araka izy tokony mba name délai heritaona izy zany hoe mba manandray aman-dreny fa tonga dia takoka dia teo dia efa tsisy dia zay zao ny ana hoe sasalamba ny ainako ao. Dia tsy maintsy hoe afindrako ato zany le zaza efa voandresaka teo fa mbola tsy hoe na tafiditra na ty. Eo anatrehany zava-misy, misy amin'ireo ray aman-dreny no mbola miandrandra fantatra nisy ny fifampirarahana amin'ny tompon'andraikitra voakasika mba hizana amin'ny toerana ity sekoly ity. Maro mantsy hoy izy ireo ny fanovana teraka izany amin'ny fiainana andavanandro. Zay zany mpaneko hoe angataka hoe aloha zany le sekoly mba eo ihany satria le zanakay lasa lavitra hianatra dia lasa tsara kay le anendrika sanatra azy zay mbola mitady dia mba naiko hoe angataka hoe lomba angataka amin'ny fanjakana mba hijanona eo ihany le fianarana. Raha izao ny zanako nianatra tao dia zay fa nianatra tao koa taloha dia mba tianay hoe mbo hiverinao le zanakay dia mbo mangataka izay hoe aloha mba eo ihany fianarana io raha mba hoe mety mba mangataka. Hatria raha lasa lavitra ohatrany no sy patrana
na tamena be dia manahirana an'ilay rano izy koa efa mba zatra teto dia lasa mampalahelo ilay ankizy. Mbola zay zao mbola vo miasa tena hoe aiza indray ny zanakay nianatra amin'izao satria efa ilay zatra tato dia tapoka be taminay le fianarana hoe tsy hisy raha hoe any fa mba mangataka izay hoe lo mba ho ihany io. Efa nifarana ny taom-pianarana amin'ity sekoly ity, mpianatra 12,700 no nandrato fianarana tao aminy izay tsy maintsy afindra toerana avokoa. Eo ampijerena ny vahaolana ho amin'izany ny tompon'andraikitra fa raha ny vaovao dia haparitaka amin'ireo EPP manodidina dia ny EPP Anosipatrana, EPP Ampifloam-Bodorana ireo mpianatra sy ireo mpampianatra. Efa nanomboka namoaka ny entana tsikelikely ny sekoly Atrinomaly. Isy ny fivoriana iramina amin'ireo ray aman-dreny mpianatra ny sabotsy ho avy zao makasika ity raharaha ity. Fa tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara ka mahatonga ireo faritra sasany tratraoriana amin'ny lafiny fampandrosoana. Lasibatra amin'izany ny faritry fitovinany izay tsy mahita mangirana ny mponina fa miaina amin'ny zava-misy sisa voatotoina ny famokarana tsy zarizary ny fampianarana ary tanidimondoza ny fahasalamam-bahoaka. Ando Miaratina sy Andry Rakotomalala. Faritra manan-karena mamokatra ny faritra fitovinany kanefa dia misedra olana ny mponina amin'izao noho ny tsy mbola fisokafa ny seranatsambo azona mamoaka ny vokatra. Saka nagoavana tsy ahafahan'ireo tantsapamokatra mivarotra ny vokany mifanaraka amin'ny vidiny tena izy. Mila vahaolana maritra ihany koa ny mponina makasika ny fitaterana an-dalamby izay miantoka ny fifaneraserana sy fifamezivezen'ny mponina. Betsaka ny vokatra miainga amin'ny faritra io raisiko fotsiny mikasiky ny litsi potika fotsiny letsi manakara satria tsy misy zany ny poro mba ahafahana manondrana direct mivantana n'le volo fanondrana dia zahay koa tsy mahazoko ata any Tamatavy dia marché local ihany zany ny letsi nefa vidina amin'ny variboba. Tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fitsinjaram-pahefana. Misy ny fanaovana zanak'ikalafa ny faritra sasany ka mahatonga azy ireo farala amin'ny fampandrosoana eny fotony. Lasibatra amin'izany faritra fitovinany izay tsy mahita mangirana hatramin'izao na ny lafin'ny fampianarana na fitsaboana na ny famokarana. Dia ohatrany mampalahelo ihany zay satria ohatrany tsy mitovy zany ny fomba fitantanana ny fampandrosoana ka manao antsoavy zahay amin'ny zanaky ny faritra sy amin'ny mpanao politika mba tokony hojerevana zany io raisiko fotsiny zao mikasiky ny fahasalamana. Raha ohatra misy olona marary avy any manapatrana zany i Kongo dia sahirana be zany satria tsy zarizary ny train hoentina aty amin'ny hôpital be Manakara na hôpital be ny Pasimanjeva ny olona. Hôpital be ny Pasimanjeva moa dia hôpital privé, hôpital be Entsoa Vohipena hôpital privé. Dikan'izay zany mbola mila jerena akaiky koa zany lafin'ny fahasalamana io hôpital be ny Manakara io satria io ny tena hôpital isan'ny manana ny maiza azy ao anatin'ny faritra. Voatsembatsembana amin'ny asan'ireo be ny tanàna ny antoerana izy ireo izay tompom-pahefana ary aingan'ny fampandrosoana voalohany ny fotony mila enoiny tena izy ireo hametrahana fampandrosoana maritra ho an'ny faritra. Ka tokony enoina ny feon'ny be ny tanàna izay tompony fampandrosoana voalohany any fotony dia ny etetan'ny be ny tanàna moa zany dia ny lafin'ny fampandrosoana mikasiky ny CSB, EPP, lalana zany ny tokony imatimatisan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao mba ho isy ny fisokafana lalana ifandraisan'ny commune manontolo ao amin'ny faritra fitovinany. Tsy ny faritra fitovinany ihany fa mila vonjy Madagasikara iray manontolo ny malagasy tsy vaky volo hiala eo ambany ziogan'ny fantrana lalina vokatry ny tsy fahaiza mitanta ny mpitondra izay tsy mahafantatra ny tena laharam-pamiana ho an'ny vahoaka. Eo amin'izay lafim-baovao ny sosialy izay hatrany izay tsy mbola tafarina hatramin'izao ny mpivarotra asa tanana tasokatra ny tsena nefa izao fialan-tsasatra izao saingy miandry tsena sisa no ataon'ny mpivarotra fa tsy misy ny mpividy fanadidinana nataon'ny Jessica Miray sy Tahirina. Raha efa miazaka ny miarina ny toekarena malagasy taorian'ny krizy ny Covid-19 tsy mbola mifarana kosa ny nofo ratsy sy ho an'ny mpivarotra asa tanana. Saika mbola mikatona avokoa mantsy ny ankamaroan'ny fivarotana hatramin'izao. Ny any sisa mba misokatra miandry tsena sisa no atao fa ny mpividy aza tsy misy intsony. Teo aloha fotoana tena mampandeha ny tsena fialan-tsasatra toy izao. Tsy mba toy izany kosa nefa ny amin'izao misy amin'ny mpivarotra eto no tsy mahalafo mandritra ny tapa-bolana. Ny tsena zao tena tsisy tsena mihitsy zao nefa tena période na vacances nefa tena tsisy.
mbola tsy tafarina mihitsy ianareo hatramin'ny covid ny makaty aloha zany tena mbola tsy tafarina mihitsy aloha e tena mbola tsy tafarina mihitsy tsy de zao sao tena zista hoe sakafo ary tena hoe sakafo ary zao tena mbola hoe miady amin'ny sakafo zany ianao e tena misy fotoana 2 andro 3 andro na ariary tena misy de ina no mbola nokafana le tsena nefa tsisy fidiram-bola ohatrany efa asa zany le izy de tsy maintsy ataonao efa asa fanaonao le izy ka io zao no misy io zao fivelomana de tsy maintsy atao le izy tsy maintsy atao satria mitady asa koa ny zao manahirany anao zavatra avy ianao a presque le problème zany ohatra hoe varotra no ataonao a saika mitovy daholo zany ny olonan'ny olona zao mivarotra satria le fahasahiranana efa tena lalina be le izy eto aloha mbola sarotsarotra mbola tsy de misy mangirana aloha efa manomboka kivy ihany ve sa ahoana ny kivy aloha tsy kivy satria le izy any matetika ho an'ny mpivarotra ara-malagasy zany matetika iainana aloha le zavatra ohatr'izay isako misy crise zany a de iainana le après crise le fahasahiranana ohatr'izay presque miverimberina fa tamin'ity izy nisy an'le covid moa de tena enjana le izy hatramin'ny taloha koa reny le crise politique ireny ohatra 2009 zao resahana ny fakany 2009 mbola tsy afaka le crise de mbola nampiany le covid indray de vao mino tambatra tao ie tsy malafo ndraindray ara tapabolana tsy malafo inona foana zany nokafana le tsena ie de sokafana foana satria efa io le asa de tonga foana de anatin'izay tapabolana zay tsy malafo de inona no ampiasaina inona no hoanina tsisy tsy maintsy mizara roa zany mivady indray aty indray any mitady vola any fa raha hoe ity fotsiny velomana tsy velona raha ny fanazavany ireto mpivarotra drany efa hatramin'ny crise politika ny taona 2024 ny totongana ny tsenan'izy ireo nanampitrotraka ihany koa anefa ny amiaina ara-pahasalamana saingina indray mandeha azy tsy nisy nijery izy ireo tsy mbola nisitraka fanampiana ihany koa vava mikasika ny fanatanjahantena kosa indray omeko anareo madiodio ny toerana mampanazatra ny ankoay ho ny coach Marcel Randry na ny coach Meme tamin'ireo teknisiana nananaky anazy tamin'ny zavabitany vao nigadona ny seranam-piaramanidina omaly avy tany Hongrie ny tenany no nilaza izany tsy aivina fa eo amin'ny larana fa 14 amin'ny fifananana fiadinany amboara iratany ny basket latsaky ny 15 taona ny ekipa pirenena malagasy ny ankoay izay larana faharoa teto Afrika ny taona 2024 marobe moa ireo fanakanana ny paritaka tao anaty tambazotra tserasera mikasika ny nianany ankoay tany Hongrie tsy nandiso nanana marina izany nefa ny mpanazatra azy ireo akoatra ny filazany fa tsy afaka ny hitarika intsony ny ekipa pirenena ny tenany farany eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ampy izay fitondrana indroa izay ahony filoham-pirenena amperinasa senegalais Macky Sall tsy rotsaka ho kandida fidina intsony ny tenany amin'ny taona ho avy araka ny fanambarana izay nataony eo ampiandrasana izay soloan'ny Macky Sall ao anatin'ny antoko misy azy kosa ny rehetra amin'izao fotoana izao ravorazafy-mainina sy mbola avatsara Valvolana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena no nanao fanambarana tsy rotsaka ny filoham-perinasa Macky Sall efa ela nandiniana sy nieritreretana mahakasika ny tsy filatsako fidiana kandida filoham-pirenena eto Senegal amin'ny taona ho avy ao ny filoha efa mamarina fitoam-pitondran'ny fandroany ihany koa ity filoham-pirenena senegalais ity na miteraka ia politika nefa ny fanapahan-kevitra indrindra mahakasika ny olona izay andimby ity farany abetsaka ireo olona no faly tamin'ny fanapahan-keviny anefa ny taona 2024 raha tsy ahivina sy ny taona 2024 no lany filoham-pirenena senegalais Macky Sall no vainy tamin'izany lalam-panorenana milaza fa tsy misy afaka mirotsaka ho fidiana intsony ny olona iray efa filoham-pirenena indrony sesy nilaza nefa ity farany fa tsy voakasika tamin'ny fanapahan-keviny tamin'izany metrom-piderana ny fietsiny kosa Frantsa sy États-Unis etsekilany ampolony ireo kandida mety hitarika indray ny antoko APR na ny Alliance pour la République izay natsangany Macky Sall ny taona 2024 tampoka ny fanambarana ho teo anivony antoko izay tsy manana kandida arotsaka ao anatin'izany nanao fanambarana ny rotsaka kandida filoham-pirenena ny filohan'ny antoko Remoui ary Premier Ministre teo aloha ity farany izay nitana larina faharoa tamin'ny fifidianana ny taona 2024 ary firotsahano kandida fahaefatra nataony marobe ihany koa ireo kandida avy amin'ny fanoherana no efa nilaza ny firotsahano fidiana filoham-pirenena
Ny fandarana ahona marina ny fandarana Global News ireo no arainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao aorian oronan-tsarina amin'izay atolotry ny embesaonao aorian'izay rehetra izay anisampana fampalalam-baovao hamamy fotoananao amin'ny rahampitso indray avelo maro tompoko.